Fiatanan'ny tompo Jesosy daholo indray no tonona amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Tain'ny tompo isika rehetra. Tsy toroteny fa iresaka lohahevitra anankiray akatsika tsoakevitra. Dia mikasika ny révolution scientifique, révolution médicale ao anatin'ny tontolon'ny mondialisation, izay zany no hitondrantsika fampitana hafatra androany. Révolution scientifique, révolution médicale, évolution ihany koa fivoarana. Voatsiela dia niparitaka be teny amin'ny tambatsotra isan-karazany tamin'ny anao manjery ilay projet any Monsieur Elon Musk. Fatatsika hoe iza Elon Musk, manampahaizana anankiray izay nanana vina projet vision ny ametraka puce ao amin'ny atidohan'ny olombelona. Dia ny anaran'ilay projet Neuralink, izay ny anaran'ilay projet. Raha miresaka neuro zany tsika dia any amin'ny tontolon'ny losy ny atidohany. Mifampitohy amin'ilay zavatra ny resantsika teo zany hoe puce apetraka any amin'ny atidohan'ny olombelona. Zay zany ilay vinan'ity lehilahy manampahaizana ity. Fatatsika tsara ny resaka propriété fananana ananan'ity lehilahy antsoina hoe Elon Musk ity. Raha hitarina be ny resaka dia ry zareo mpanambola ao ambonimbony ao manana ny fikendreny miafina. Baiboly moa efa nampianatra fa tsy misy miafina natao tsy ho hita, natao tsy ho aseho. Zany hoe atsikiafo ny fotoana sy ny vanim-potoana eto foana ny zavatra rehetra kononkonon'ny olona any ambadika any. Zay aloha tsara tsipy sy ambara amintsika izay, satria be da be ny olona no manisy tsindrim-peony amin'izay hoe nareo mpivavaka milaza sy manindraindra mivoy tsoakevitra ny amin'ny fikambanana miafina. Ohatra hoe ry zareo framasoana sy ny Illuminati. Dia isika zany tsindrina fa hoe nahoana ary nareo mpivavaka no miseho manana argument be ny amin'izay. Dia miverina amin'ilay zavatra nambarantsika farany teo hoe tsy misy takona natao tsy ho hita. Izany hoe ny soratra masina, ny baiboly dia miprevoara, mipredire. Zay point ngeza be tsara ho fantatsika izay. Ilay fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toa amin'i Jesosy Kristy zany araka ny soratra masina sy ny baiboly dia manampibetsaka amin'izay découverte izay ny amin'ny miafina sy afenina natao tsy ho hita araka ny fisainana olombelona. Iverenako ilay projet Neuralink teo hoe vinany Monsieur Elon Musk. Dia ity projet ity zany dia araka ny vinan'ity manampahaizana Elon Musk ity dia puce apetraka any amin'ny atidohan'ireo olona malemy, paralysé. Dia nitanjona amin'izay ilay fametahana ny puce any amin'ny atidoha izay dia mba hoe misy réaction zany ny vatana izay efa maty, ny ratsana izay paralysé dia en lien amin'ny atidoha mpibaiko dia tonga manakaiky na mety hoe mitovy sahala amin'ny olona izasenao izay tsy paralysé, tsy sembana ireny olona tafiditra ao anatin'izay ka hoe sembana sy paralysé, kilemaina sy ny sisa rehetrarehetra ireny. Mialatsiny amin'izay fanambarana izay ireo kilemaina sy ny paralysé rehetra tafiditra sy voakasika ao anatin'ny sujet. Zavatra tsara izany zay foana mantsy ilay fomba fiadin'ireo mpiady. Tsy teo ny asan'ny satana sy ny ohatran'izany fa avelako ianareo no amaly anam-ponareo tsiraray avy any. Fa ho iaho fotsiny hoe izay foana ny fomba fiadin'ireny mpiady ireny. Zavatra tsara zany ho iaho zavatra tena tsara, satria ny olona en fauteuil, ny olona tsy afaka mamindra, ny olona paralysé, ny olona sanatrin'izany firana, ampandrina sy ampitoerana ao anatin'ny fahasembanana isan-karazany tahaka izany, assistena izany reny olona ireny dia afaka misitraka an'io projet io, afaka misitraka fiainana indray zany, fietsehana a partir an'io projet io.
tena hoe réussite zay le révolution évolution médicale évolution scientifique resantsika eto ny azo ambara atreo dia hoe aoko fantatsika fa manoloana ny tranga tahaka ireny aloha dia responsable voalohany indrindra isika mpivavaka satria zadiny fa anisan'ny mission aniran'Andriamanitra tsy toatsika ny hoe atsangano ny boka atsangano ny matya diovo ny boka ny malemya ny verena farofya sy ny sisa rehetrarehetra amin'ny alalany fanomezam-pahasoavana 1 Corinthiens 12 ny resaka don spirituel ny resaka talenta ny resaka ministera isan-karazany zany hoe ordre avy amin'Andriamanitra tsy to selon ny famarinana baiboly ny tokony ho fiasantsika amin'ireny zany hoe tsy tokony isy zany zavatra miampese atsika fa izay le hoe mbola faible isika y compris ny tena koa za zay mizara zavatra aminareo tao kory tsy hoe za mafy bena hoe izano en relation lalina be amin'Andriamanitra tsy to sy ny sisa rehetra ampanetre-tena fa ao anatin'izay faiblesse izay fa na izany ara tsy manamelo tena ihany koa isika hoe tsy manana anjara asa mifanandrify satria ao anatin'izay koa dia mila mahony tena isika araky ny mission an'Andriamanitra atsika tsiraray avy ao anatin'izay dia mila fantatsika hoe inona ny anjara toerantsika sy anjara andraikitritsika zay ny tena zava-dehibe fa tsy dia hoe tsy manasitrana olona isika na tsy manangana amin'ny maty isika dia misy fanamelohan-tena any anatintsika izay ihany koa dia isan'ny point avohitra ny démonie eo amin'ny fiainantsika ahatongavantsika any amin'ny fanamelohan-tena ka izany équilibre rehetrarehetra izany dia mila maso misokatra mila fijery mipetraka amin'ny fitoerany ara-tsoratra masina sy ara-baiboly sinon isika dia tafalatsika foana ao anatin'ny velam-pandriky ny démonie zay zany ny azo ambara hatreo aloha hoe misy responsabilité atsika manoloana ny reny malemy sy ny olona paralysé sy ny zavatra rehetrarehetra ireny aiza ny anjara toerany fanomezam-pahasoavana aiza ny anjara toeran'ny don spirituel ny ministera ambarany amin'ny Efesiana anaky 5 bokin'ny Efesiana sy ny sisa rehetra na izany ary tsy mpanamelo tenitsika ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny zay ilay équilibre fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy mipetraka somatsara ny relation atsika amin'Andriamanitra tsy toa dia manana ny fijery misokatra tsy misy fanamelohan-tena fa kosa matsapa-tena manana andraikitra sahaza sy mifanandrify ary tsapa ao anatin'ilay expérience fiarahana amin'Andriamanitra tsy toa eo ambonin'ny filazon-tsara izay équilibre izay dia raina ny tompo alleloia atreo mazava aminareo any tiako ambara amin'izay ampahateny voalaza izay inona ihany koa ary ny azo ambara par rapport amin'ity projet any monsieur Elon Musk ity puisy apetrako amin'ny atidohany olona paralysé zay aloha zany no objectif ataoko entre parenthèse any manampahaizana an'ilay mpanambola eto an'ity lehilahy mpikambana any amin'izay kiambanany ity toko parenthèse daholo zany rehetrarehetra izany inona ihany koa no azo ambara ny azo ambara ihany koa araky ny chronologie biblika important be ity zavatra lazaiko ity dia mipredira fahamarinana miprevoir mampahita mialoha antsika ary manindry tsindrim-peo ao anatin'izay fampahitana izay ny soratra masina fa tsy lainga tompoko ny baiboly tsy mandainga Andriamanitra tsy to fa ny zavatra misy ankehitreo par rapport amin'ity projet révolution évolution médicale évolution scientifique ity resaka puce any amin'ny atodohantsika olombelona ity zay atomboka amin'ny alalan'ireo olona paralysé zay concerne amin'izay sy ny olona sembana ity dia miprevoir ao eo ary mipredire efa nambarantsika teto foana ity fa manao rappel ny tenako ny soratra masina ny apokalypsy toko 17 ny apokalypsy toko 14 hatrany amin'ny apokalypsy 20 dia resaka mariky ny biby dia 9 sy 900 apetaka eo amin'ny andrina sy amin'ny tanakavanan'ny olona
ampandray sy ny mariky zay le miprévoir miprédire pour l'instant zany atreto dia hoe olona sembana olona malemy fa miprévoir sy miprédire ny fahamarinana araka ilay toko sy andinina nambarako tsotsotra teo apokalypsy 13 14 hatrany amin'ny apokalypsy 20 fa asiny mariky eo amin'ny andrina eo amin'ny lohan'ny olona ampandraisiny marika amin'ny tanana isika zanak'olombelona. Tia koa vakinao any apokalypsy 13 apokalypsy 14 hijerenao ny momba an'izay dia mangatany fanahy masina dia jerevo isan'andalany sy isan'ny tokony any zava-miafina ao anatin'izay alava be ny fanazavana ary sarotra dia sarotra tsy misy ny fotoana alefatsika miandalana eto ihany momba an'izany rehetrarehetra izany amin'ny fotoana mamety sy araky ny fahendren'Andriamanitra avy any am-vony. Ity projet ity dia hoe puisy apetaka amin'ny loha ho iateo hoe mifanandrify miprévoir miprédire ny famarinan'ny soratra masina apokalypsy 13 apokalypsy 14 apetaka amin'ny malemy sy ny paralysé. Fa raha décortiquentsika kely la hoe malemy sy ny paralysé dia sur le plan salutaire famonjena selon la Bible izany araka ny Baiboly ny malemy ny olona paralysé manoloana ny famarinan'ny Baiboly dia ireo tsy manana ny fanahy masin'Andriamanitra tsotoa, tsy manana ny ositra avy amin'Andriamanitra tsotoa. Zay le hoe azo eranareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ao aminareo ka zay tsy manana an'io esprit saint io zany io roaka io dia ireo ilay malemy prédire sy ny prévoir fahamarinana amintsika indray zany ny soratra masina. Isika izany zay tsy manana ny esprit saint, tsy manana ny roaka ny fofinaina mahavelona raisy ny fofinaina na elokiza no avelanareo dia avela izany na elokiza kosa no tsy avelanareo dia tsy avela izany. Fofinaina mahavelona zany hoe velona ao amin'ny filazantsara misy tenin'Andriamanitra tsotoa tafatoetra sy misy équilibre mipetraka mifikitra tsara ao tanatsika dia mijoro amin'ny alalan'iny ny tokantrano anankiray mijoro amin'ny alalan'iny tenin'Andriamanitra iny ilay olona dia mandeha amin'izay le resaka andresantsika teo hoe don spirituel isan-karazany ny ministère ny talenta fanomezam-pahasoavana sy ny sisa rehetra ara-tsoratra masina izay ahitan'Andriamanitra tsitofity nomeny an'izay dia ny tiana tsindriana sy apita amintsika izany dia hoe malemy satria tsy ao lay définition teo hoe azo eranareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina ao aminareo dia ho vavolombeloko hatrany hatrany fandraisinareo ve ny fanafony vaonino ianareo. Important be zany point resantsika izany ka raha miteny zany eto ny projet ny monsieur Elon Musk hoe araka ty projet Neuralink ity hoe asina puce any amin'ny lohan'ny olona malemy sy paralysé mba hahafahan'ny ratsana maty mihetsika sy manana fifandraisana amin'ny atidody ny atono ny baiko mba hisakafo fa tsy asistena itsony mba andro amin'ny vanim-potoana tokony anaovana fidiovana sy ny sisa hatrany hatrany. Dikan'izay zany dia ny olona tsy manana ny fanahy masina rehetra sy tsy ao anatiny ny ositra lay fofinaina mahavelona fofinainy tsy toroaka dia ampandraisiny zao tontolo zao mariky ny bibidy apokalypsy 13 apokalypsy 17 enina sy eninjato satria faible paralysé manoloana ny herin'ny soratra masina malemy asistena foana asisteny mpitondra fivavahana ireo goroa reo mpangalatra tombotsoa amin'ny alalan'ny soratra masina reny mpihinana mpahafolokarena sy ny sisa rehetra ireny mpampanantena mirakla reny asisteny reny satria tsy ao lay esprit saint tsy ao lay roaka mezaka manao réflexion amintsika zany mametraka sujet de réflexion mametraka vérité mba ahafahanao manana réflexion amin'ny fisainanao sy ny fieritreretanao fa za miteny amintsika fa ny resaka réflexion ny fahatongavady-saina amin'izay tontolo ny réflexion zay mba ahafahanao manana réflexion zany
eo amin'ny fomba fanomponao dia tsy misy afa-tsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ihany ny zavatra ambarako eto dia resaka tahaka ny hoe trompeta fotsiny manaitaitra fotsiny mampatsiahantsika fanjaranao no mitagy mipersy amin'izay relation izay ahafahanao manana réflexe ahafahan'ny ratsana maty ny tananao mamahana ny vatanao mandray baiboly dia mamaky teny soratra masina mivavaka sy ny sisa rehetra zay ngely izy ara-nofo sy ara-panahy izany hoe ny olona malemy ny olona paralysé dia afahananao izy ampandronao izy ampiakanjonao izy sy ny sisa rehetra satria maty ny ratsambatana tapaka ilay lien fifandraisana amin'ny atidohany dia izay le projet hoe asiana puce eo amin'ny lohany dia iny puce iny no manaitra ny système ny rehetra mba ahafahany tsy ho assiste intsony izy zay le projet an'izao tontolo izao fa eto kosa dia mametraka réflexion amintsika ary manaitra antsika hoe ny kisary zay le ho izy ato hoe prévoir amin'ny prédire foana ny zavatra misy ny kisary ambadik'ilay projet Elon Musk Neuralink ity hoe asiana puce any amin'ny atidohan'ny malemy mba ahafahan'ny vatana maty mihetsika dia parallèle mihitsy mirazotra amin'ny zavatra tian'ny baiboly ambara apokalypsy toko 17 apokalypsy toko 14 ampandraisin'ny marika izay rehetra tsy en relation amb Jesosy Kristy ireo mbola assiste na rehetrarehetra na respiratoire io na tsy respiratoire na ninona endrika izany fa mbola mila assistance ireo malemy sy paralysé rehetra par rapport amin'ny herin'ny filazantsara sy ny soratra masina ny sitrapon'Andriamanitra dia ampandraisin'izao tontolo izao marika 920 sy 900 miprévoir sy miprédire an'izay zany ity projet an'i monsieur Elon Musk no accorden'ireo autorité sanitaire américaine ity zany hoe azo atomboka ofisialy ny fametrahana sy ny fanatanterahana ny projet fametrahana posany amin'ny atidoha ity dia afaka miroso amin'ny fanatanterahana amin'izay zany ity lehilahy manampahaizana sy tompon'ny vola sy tompon'ny ketrika antsoina hoe Elon Musk ity amaranantsika azy dia hoe ninina fisainantsika olombelona sy fieritreretantsika milaza azo manam-pahaizana sy manana vola sy manana ny autorité sy manana puce sy manana ny fahefana hanetsika vatana maty par rapport amin'ny sujet antsika teo hoe paralysé en fauteuil sy ny sisa rehetra dia ahoana ozy ny soratra masina salamo toko 7:10 fitopolo taona na 20 taona eo ihany raha tahiny ka mateza isika zanak'olombelona izany hoe mety misy olona zany annoncé ity projet ity en essai possible ny réussite à 90% à 100% dia misy olona misitraka an'io ataontsika hoe à l'âge de 50 ans izy na à l'âge de 30 ans zavatra tsara ho eo tsy ratsy le izy fa izay foana le enveloppe tsy tohizako intsony ny fanazavana fa efa haitsika rehetra ny tiako ambara amin'izay dia misitraka ilay olona à l'âge de 40 ans ohatra dia rehefa voapetaka ilay puce amin'ny atidohany dia possible ny lendemain izy very ny ainy zay ihany koa dia mamean'ilay kisary hoe azotsika izao rehetra izao fa ny ho alina ry adala dia ho alaina aminao ny ainao dia makaiza ny fanahinao fa ny tena tiako tsindriana sy ambara amin'ity salamo toko 7:10 ity par rapport amin'izay zavatra nakatsika référence sy nitondrantsika réflexion izay dia hoe amin'ny mahatsitoa ny tsitoa dia mipetraka foana ny souveraineté an'Andriamanitra tsitoa ia ho Elohim ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ninona zany fikendrentsika amin'ny hoe manam-pahaizana antsika sy ny fananantsika moyen amin'ny zavatra rehetrarehetra dia 70 taona na 20 taona zany hoe manao rappel amintsika ny soratra masina araka ny salamo toko 7:10 fa mbola Andriamanitra tsitoa no tompony zavatra rehetra ka na tanteraka na tsy tanteraka ireny rehetra ireny
dia tsindriko araka ny famarinany filazon tsara fa Andriamanitra tsy toa dia tsy toa izy manana ny souveraineté-ny izy dia izy no mametraka ny permission zany hoe raha misy tanteraka ireny zavatra ireny dia izy no mamany fanalahidy sy ny lakle ahafahan'ireny tanteraka satria misy toe-pontsika izay en jeu libre arbitre isika zanak'olombelona dia isika no mikiry sy misisika fatratra araka ny toe-pontsika sy ny filantsika dia avelan'Andriamanitra ho tanteraka ireny fa miaraka amin'izay dia mipetraka foana ilay souveraineté an'Andriamanitra tsy toa en parallèle amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia atosika Andriamanitra ihany koa ny faminaniana ara-baiboly ka ny chronologie tokony sy isanandininy eo amin'ny baiboly dia miara tanteraka amin'izay filantsika zanak'olombelona selon ny toe-pontsika dia metaka puisy any amin'ny lohan'ny zanak'olombelona sy dia metaka puisy any amin'ny omby na dia metraka projet flyover na metraka projet IM sy ny sisa rehetra karazana projet zay tsy misy plan salutaire dia miaraka amin'izay ihany koa iny toe-pontsika iny ny samborin'Andriamanitra ary miaraka mandeha sy totosa sy tanteraka amin'izay ny chronologie biblika rehetrarehetra isa-paminaniana isa-tokony sisanandininy avy zay zavatra izay dia tsara voaray antsika izay ary tena important be da be zany hoe ny zavatra rehetra misy zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao noho ilay toe-pontsika obsession ao anatintsika ilay filana dia libre arbitre itsika no mamela permission avy any ambony ny fahatanterahany ireny sy ny tsy fahatanterahany izay tsy tanteraka fa miaraka amin'izay ihany koa ny fahatanterahany faminaniana isa-tokony sisanandininy ao amin'ny baiboly satria mipetraka foana ilay souveraineté an'Andriamanitra tsy toa amin'Andriamanitra tsy toa El Shaddai azy zay ma Yahweh Elohim mani Yahweh Elohim an Jehovah Andriamanitra tompony tompo mpanjakany mpanjaka amen. Mino aho fa misy zavatra voarainao tamin'izay afatra fohy tsy nataoko toriteny izay fa nataoko somary réflexion izay dia mamerina ny faminaniana Isaia foana efa fanambarana arivorivo taona maro talohan'ny fisehoan'i Jesosy Kristy Andriamanitra tsy toa niseho tamin'ny alalan'ny zanaka ilay tokana Jesosy Kristy hoe ry mpiambina ho toy ny hymne alina Moïse zao zany misadrese amintsika indray izay ao anaty garda izany isika kristianina moa dia anarana etikety izy io fa isika izay manana ny Kristy en vérité je vous le dis ry mpiambina ho toy ny hymne alina Moïse zao ilay alina dia ny obscurité ary le hoe toy ny hymne alina Moïse zao dia hoe amin'ny firy so dia efa ambroambe folo latsaka 2 minitra so dia ambroambe folo latsaka fahefany so dia ambroambe folo latsaka tsy fantatro tsy misy malalana ny orana ny fotoana ilay mpapakatra ao anatin'ilay rendremana sy ao anatin'ilay sasakalina sy ao anatin'ilay efa mangina tsara iny mihitsy no maneno ny trompeta fampakarana maneno ny kiririoka aiza ho aizany solika tianao Jesosy dia mirarisoa antsika rehetra dia manonona ny fiadanana amintsika rehetra mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra nanaiky ny aino mivantana vetivety sy isika izay manaraka en différé ihany koa tahiny tompo Jesosy isika dia misaotra ny tompo Jesosy ihany koa mbola nahafahana nanana fotoana mizara ohatran'izao privilège be mihitsy harena richesse ho ana manokana izay manao partage ho anao ihany koa izay mandray ho antsika rehetra satria na izay ihany koa dia mandray amin'izany zavatra ambarako izany voninahitra ho an'Andriamanitra tsy toa tahiny tompo daholo veloma tompoko amin'ny manaraka indray miresaka aloha hevitra araka ny famangin'Andriamanitra tsy toa sy ny chronologie misy zava-misy ety amin'ity zao tontolo izao ity isika veloma tompoko shalom daholo